Andriamanitra reny tsara indrindra misotronao zay noho ny fitiavanao anay ka misy noho ny tompon'andro zay hafanay manavao ny fanoloratenanay aminao. Misaotra tompony amin'ny famonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Jesosy tompo, tehirizo mandrakariva amin'izany famonjenao zany zay. Ampahirezo zay mba hafanay hijoro vavolombelonao. Ianao fanay masina nongatanay, anavaonay, ampaheranay ka hafanay mame voninahitra n'Andriamanitra rainay amin'izay rehetra ataonay, ary hafanay ihany koa mijoro vavolombelon'i Jesosy tomponay. De taio ny teny Jesosy tompo mba hitondra fampahirezana sy fanavao zany ho anay. Amin'ny ranomasina sy mafonjy nongatana zany Jesosy. Amen. Voalohany indrindra le havana dia faly miarabantsika rehetra manaraka zao fampianarana zao ary mirary mandrakariva fetanan Jesosy ho antsika tsiraray avy. Akoatr'izany dia faly miaraba manokana izay dia velema mahatratra sy mankalaza ny fahavolontaonany Jesosy zay efa nanolo-tsaina sy nampahery tao anatin'izay volontaona zay nge mbola homba atsika ny amin'ny volontaona ho avy ka afahantsika mame voninahitra azy, afahantsika mijoro vavolombelony, afahantsika ihany koa mifampahery amin'izao taovan-tserasera zao. Zay ny hoe lafa ny ten'Andriamanitra zay natolotry ny mpikarakara mba ho zaraina amintsika ny teny io tia dia ahitatsika eo amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahatelo amby folo ihany. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahatelo amby folo ihany, vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema zay efa renao tamiko. Amen. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema zay efa renao tamiko. Zay misy ny afatra zay ny tamin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty zay nara-panahy tamin'ny fotoan'andro. Paoly apôstôly zay natateraka ny fiazakazahany, izy zay nitahiry ny finoana, izy zay miady ny ady tsara, dia mitaona sy mampahery ihany koa ny Timoty zay nara-panahy mba hatateraka ny fiazakazahany, mba hitahiry ihany koa ny finoana. Ka ny epistily izay soratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty dia mikendrindrindra ny orenan'ny Timoty mandrakariva amin'ny finoana, kanefa mikendrindrindra ihany koa zay tena misogadina indrindrao amin'ny epistily pastoraly azy dia tsy inona fa ny amin'ny fitondram-piangonana. Tsy manindry loatra ny amin'ny fampianara-ponina nefa Paoly apôstôly satria fantany tsara fa Timoty dia mahafantatra tsara zay inony. Ny antony dia efa nibiazina tamin'ny finoana izy hatramin'ny fahazazana. Io ny hitantsika eo amin'ny toko fahatelo amin'ny Timoty faharoa tia andininy fahadimy amby folo ka ilazan'ny Paoly apôstôly hoe fa hatra ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina zay nampahendranao amin'ny famonjena amin'ny finoana zay eo amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny fahazaza. I Timoty mantsy dia zanaka vehivavy jiosy zay tonga kristianina, ny ray moa dia grika, jentilisa zany, ary ny renibeny atao hoe Loisa dia nitaiza azy ihany koa amin'izany finoana zany. Io zany dia tsy zazavao amin'ny finoana Timoty, ko dia tsy manindry loatra fampianara-ponoana Paoly apôstôly amin'ny epistily zay soratany, fa tena miompana amin'ny fitondram-piangonana ny epistily zay soratany ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Zany nefa dia tsy manakana amin'ny Paoly apôstôly itaonan'ny Timoty mba hiazona zay efa natolotra azy, dia tsy inona fa ny famonjena, tsy inona fa ny finoana, tsy inona fa ny teny tsy misy kilema zay efa natolotr'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly. Ary io no ambarany eto amin'ny andininy zay anjarantsika aty ka ilazany hoe tano amin'ny finoana sy ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema. Tano hoy Paoly apôstôly, raha dikany teny hafa dia hoe hazony tsara. Sika mahafantatra fa ny zavatra sarobidy ny mila azonina tsara, ny zavatra zay atahorana isy angalatra, isy andrombaka ny mila azonina mafy. Isan'izany indrindra ny tenin'Andriamanitra. Nahoana natao hoe sarobidy ny teny? Atao hoe sarobidy ny teny satria ny tenin'Andriamanitra no mahatonga finoana eo amintsika.
ka ahafahantsika mandray zay soa tian'Andriamanitra atolotra atsika, tsy inona fa ny famonjena zany. Ary eo ihany koa ny fanasitranana sy ny famonjen'Andriamanitra atsika amin'ny fahaolana rehetra. I Paoly eo amin'ny epistily zay soratany ho an'ny Romanina ohatra dia miteny hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Jesosy rehefa manasitrana ireo marary zay manatona azy dia matetika milaza hoe ny finoanao nahavonjy anao. Ny olona zay mandreny ten'Andriamanitra ka mino zany ten'Andriamanitra zany dia mandray ny famonjena zay ten'Andriamanitra atolotra azy. Ary zany finoana avy amin'ny teny tsy misy kilema zany ihany koa no ahafahany mino mitoetra amin'izany famonjena zany. Akoatr'izay, ny teny ihany koa dia mahatonga finoana ka ahafahana matateraka ny andraikitra zay mihin'Andriamanitra atsika. Matoa ireo mpianatra Jesosy natateraka ny andraikitra zay natolotra azy dia satria nitahiry ny teny tsy misy kilema izy ireo. Matoa ireo kristianina maro izay mihin'Andriamanitra andraikitra natateraka ny andraikitra mihin'Andriamanitra azy dia satria nitahiry ny ten'Andriamanitra izy. Eto amin'ity tany fandalovana ity fantatsika loatra fa maro ny zavatsarotra tsy hafanarana an' Jesosy ihany fa amin'ny fanompona azy ihany koa. Ka manoloana zany dia mila ny ten'Andriamanitra asika mampahery atsika. Ny teny ihany koa no ahafahana miaina ny ten'Andriamanitra. Raha dika ny teny hafa dia ny ten'Andriamanitra no entiny mamola vola ny fotsika ka navoziny atsika isan'andro isan'andro mba iainantsika amin'ny fitiavana, iainantsika amin'ny fahamasinana. Io ny vavaka zay natao amin'i Jesosy ho an'ny mpianany: ray masonao manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Arak'izany dia sarobidy ny teny ka dia aporosian'i Paoly apôstôly amin'ny Timoty mba hoazoniny tsara zany teny tsy misy kilema zany. Nahoana moa ny teny natao hoe tsy misy kilema? Ny hoe tsy misy kilema amin'ny teny fototra dia midika hoe salama amin'ny fahafinoana. Tsika raha mijery ny sakafo zay andrahoantsika dia fantatsika loatra fa misy ny sakafo ara-pahasalamana, misy ny sakafo feno otrikaina. Ka ny sakafo ara-pahasalamana, ny sakafo be otrikaina dia mitondra fahavelomana ho an'izay mihinana azy. Mihoatra lavitra noho zany ny ten'Andriamanitra satria mitondra fiainana, mitondra fahavelomana mandrakizay ny ten'Andriamanitra. Aina ho an'izay mahazo ho azy izany teny zany. Mandre teny isan-karazany tsika isan'andro isan'andro. Misy ny teny tsy mahasoa, mitondra fahakivinana ny sasany, mitondra alahelo ny sasany, mitondra fahatezerana ny sasany, mitariky atsika na lavitra n'Andriamanitra ny sasany. Fa misy kosa ny teny zay mahasoa, teny zay mampahery, teny mitondra fanantenana, teny mahavelona, dia tsy inona fa ny teny manambara amintsika ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy Kristy. Paoly apôstôly matoa milaza hoe teny tsy misy kilema, dia misy zany ny teny misy kilema. Efa nisy zany tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly ary mbola misy zany ankehitriny. Teny zay manambara ny Jesosy ihany, saingy tsy Jesosy mitondra famelan-keloka, tsy Jesosy mitondra fiainana. Tsy zany Jesosy zay ambarany sasany, fa fitahina mandalo ihany, izany ihany natiriny amin'i Jesosy. Ka dia manafatra ny Timoty i Paoly apôstôly mba hiazonany amin'ny finoana sy ny fitiavana ny teny tsy misy kilema. Inona moa izany hoe amin'ny finoana sy ny fitiavana zany? Satria izy eto dia manambara fa tsy azonina fotsiny amin'izao ny teny tsy misy kilema, fa azonina amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana. Azonina amin'ny finoana, izany hoe raisina ampahatokiana ny ten'Andriamanitra. Raisina ampahatokiana ny ten'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra zay ivavahantsika mantsy ry havana dia Andriamanitra tsy mivadibadika, Andriamanitra matoky, ka zay rehetra ambarany dia tanterahiny. Maro ny mino matoko ny ten'Andriamanitra
ka miazona n'Andriamanitra am'izany teny zany. Tsika ohatra rehefa mivory maromaro sika samy kristianina de mivavaka sika hoe Jesosy io araka ny toko zay nomenao, hoe raha misy rona telo mivory aminarako dia eo avoany aho. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra sika dia mampatsiaro an'Andriamanitra hoe araka ny tokony menao Andriamanitra, ianao nilaza hoe antsoy aho ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka ame voninahitra ianao. Amin'ny fotoana zay mamesatra atsika no ny olana maro isan-karazany, rehefa visara-pahotana ihany koa tsika dia mangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy io, ianao nefa nilaza hoe manganisa ty amiko inareo izay miasa fatratra sy mavesatra hitana, fa izao no amenareo fitsarana, io zany dia raiso mety mavesatra ary ataovy mety fitsaharana aminao aho. Zay le hoe amin'ny finoana izany hoe mila matoky zay ambaran'Andriamanitra sika, mila matoky isika fa Andriamanitra matateraka tokoa ny teniny, kanefa tsy amin'ny finoana ihany fa amin'ny fitiavana ihany koa. Amin'ny fitiavana mila makamamy ny tenin'Andriamanitra sika ahafahantsika miazona ny teniny. Raha dika ny teny hafa dia mila tia n'Andriamanitra sika, tsy azo saraina mantsy Andriamanitra sy ny teniny. Izay tia n'Andriamanitra de tsy maintsy tia ny teniny ihany koa. Manambaran'i Jesosy ao amin'ny filazany tsara hoe raha misy tia dia hitandrina ny didiko izy. Raha dika ny teny hafa diny hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy. Raha misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tia ny vadiny dia manaraka ny teniny izy. Raha misy zanaka manambara fa tia ny ray aman-dreny dia manaraka ny tenin'ny ray aman-dreny izy. Toroak'izany koa ny raha tia n'Andriamanitra izy dia manaraka ny teniny. Ary zany fanarahana ny teniny zany dia fanehoana indrindra ny fitiavany an'Andriamanitra. Zao nefa tsy afaka manatanteraka zany sika raha tsy ao amin'ny Kristy. Ny hoe ao amin'ny Kristy dia tafaray amin'ny Kristy, miombona amin'ny Kristy. Sika rehetra dia efa tafaray tamin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny batisa, ary efa menantsika ihany koa ny fanahy masina teo amin'izany batisa zany. Io nambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ity andininy zay anjarantsika ty, andininy 212, ka ilazany hoe le zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina zay mitoetra ao anatsika. Raha mihery ny tenatsika zany de tsy afaka mitahiry ny ten'Andriamanitra zay tsy misy kilema amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana atsika, fa ny fanahy masina mameantsika finoana, ny fanahy masina mameantsika fitiavana ihany koa ny ten'Andriamanitra. Io no zava-dehibe ry havana. Andriamanitra tsy mitaky izay tsy nomeny. Rehefa izy no mitaona atsika hoe minoa de izy no mameantsika finoana. Rehefa izy no mitaona atsika hiaina amin'ny fitiavana de izy ihany koa mameantsika zany fitiavana zany. Ka izany firaisana amin'ny Jesosy zany dia tanteraka indrindra amin'ny fiainona sy ny fiainana amin'ny ten'Andriamanitra. Zany hoe tsy mandray fotsiny ten'Andriamanitra fa miaina ary miaina zany ten'Andriamanitra zany. Io nambaran'ny Dadaray Solambo tamin'ny fotoan'andro hoe ny soratra masina ho izy tsy hay raha tsy iainana. Tahaka atsika misakafo eo amin'ny latabatra, tsy mahavoka atsika zany sakafo zany raha jerentsika fotsiny fa tsy maintsy raisiny zany, hoanina zany. Io nambaran'ny Ezekela mpaminandro hoe hitako ny teninao izy dia noraisiko ny hoaniko ary hitako fa mamy zany. Mila mandray ary miaina ny ten'Andriamanitra sika. Fa akoatr'izay ihany koa dia eo ny vavaka. Ny vavaka dia ny fiankinantsika indrindra amin'Andriamanitra raitsika. Ny vavaka dia fiankinantsika amin'ny Jesosy ilay mpamonjy atsika. Tsy vitatsika ny mahatateraka ny fitoerana amin'ny famonjena. Tsy vitatsika ihany koa ny miaina sy mizara zany famonjena zany raha toa ka tsy ny fampahirizan'i Jesosy.
io zany dia mila mangataka fampahirezany sy ny fiarovany mandrakariva asika. Jesosy ary moa ilay zanak'Andriamanitra mivavaka mandrakariva, indrindra fa sika olombelona mpanota, mila mivavaka isan'andro ary ny ten'Andriamanitra dia manambara zay hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Raha fitiana riavana ny afatra foy am'izao fampianarana zao dia mila hazonina ny zavatsarobidy zay natolotr'Andriamanitra atsika. De tsy inona fa ny teny, tsy misy kilema zany. Sarobidy ny teniny satria mahatonga finoana zay ahafahantsika mandray ny famonjena, ahafahantsika mitoetra am'izany famonjena zany, ahafahantsika miaina am'izany famonjena zany. De tsy inona fa ny fiainatsika amin'ny fitiavana, fiainatsika amin'ny fahamasinana. Sarobidy ny teny satria manavao atsika, mampahery atsika ihany koa amin'ny andraikitra zay natolotr'Andriamanitra atsika. Atao hoe teny tsy misy kilema, teny salama, teny amin'ny fahafenoana, satria teny manome fiainana mandrakizao atsika. Mila hazonina amin'ny finoana sy ny fitiavana izany teny tsy misy kilema zany. Ny hoe hazonina amin'ny finoana dia fatokina ilay ny teny, de tsy iza fa Andriamanitra zany. Ny hoe amin'ny fitiavana dia fitiavana ilay tompony teny, de tsy iza fa Andriamanitra raitsika zay Andriamanitra fitiavana zany. Tsy afaka manateraka zany tsika raha tsy miaraka amin'i Jesosy, miombona amin'i Jesosy, araka ny teniny hoe izaho mivoloboka ary nareo ny sapany, tsy mahefa na tsy mavity ny inonareo raha misaraka amiko. Ny filomatsika amin'ny ten'Andriamanitra, filomatsika am'vavaka ihany koa no ahafahantsika mitoetra am'izany firaisana amin'i Jesosy zay efa tafaray tamitsika teo amin'ny batisa zany. De voninahitra ny an'Andriamanitra raisana karifanahy masina zay azy tamin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Ivavaka asika. Fariny fonay Andriamanitra no fitiavanao anay, fa tsy mitsahatra ianao miteny aminay, mba hahatonga anay hiorona mandrakariva amin'ny finoananao, ahafahanay mandray fampaherezana aminao, ahafahanay mijoro vavolombelonao. Ny fanainao masina no angatahanay hiasa amin'ny mandrakariva ka ahafahanay miaina zany teninao zany, fa tsy andary foana amin'ny sofinay ny teninao. Mamilà ny eloko-ainy am'izay efa nataonay ka tsy finaraka amin'ny teninao, ary amin'ny fotoana ho avy rehetra dia ianao no angatahanay navao anay ka ahafahanay mijoro vavolombelonao. Amin'ny aromasina sy mafonjy no angatana zany Jesosy. Amen. Oh
courage zay sy manayafy anao tompo mombanay namarigny soanay fa lehibe ny fitsavanao re ekatsy matakasa finona no asandrasay oeo aninanao ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao de ray nandenaranao avoe ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao mimzefa ueufony anao Sireale ona keliari faverminao ny fahaizanay zany isarananao tomponana hari samasany manananao manampy fa lehibe ny fitsavanao re ekatsy matakasa finona no asandrasay oeo aninanao ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao de ray nandenaranao avoe ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao mimzefa ueufony anao mimzefa ueufony anao ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao mimzefa ueufony ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao de ray nandenaranao avoe ramaenao ireo ansonay ray anao nyankinanay mami tokony fisinao mimzefa ueufony anao ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara ZFLM full town Marpatserovan t-shirt, polo, sweat capuche,
amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianaratsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Oh
hakisika itu ribeni na tifangasiya fisaninu danaji Kristi na tirangasiya fisaninu danaji Kristi Ry Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, misaotra anao zahay fa ianao no manambona ny fiangonana kristiana eran'ny tany rehetra amin'ny fanahinao masina ho anao, ka mahatonga azy ho tempolom-panahy sy vakovelona miorina eo ambonin'ny fehizoro dia Jesosy Kristy. Vao mangataka fampirahaponao lehibe zahay, zareo ampahasoavanao ny fiangonanao eto amin'ny tany razanay, ary aoreno amin'ny finoanan Jesosy izy, ka aoka ambinina ny asa-pamonjena atao fanahinao amin'ity fiangonana ity sy ity tranonao ity, izay atokanay izao mba ho voninay tao. Ka io fitoriana ny teninao eto hore mazava sy madio, ka aoka ny fanahinao momba azy mba ho famohazana ny matory, ho famahana ny mpifapotra, dia ho fampanosoana ny fampinaretana ho an'ny fonony mino rehetra, no ivoan'ny teny izay toriana amin'ny ity tompitra ity. Aoka ampiasaina marina araka ny teninao ny sakramenta masina, ka io izay atao batisa eto na ny kely na ny lehibe, ary ka io mpandray ny fanasan'ny tompo manamina latabatra ao eto, dia aoka ho trano fivavahan'olonao ity trano fiangonana ity, ary enoy ny ataka sy ny fitarainana rehetra izay ataony manefy tena, mba misaorana sy fiderana rehetra atao eto ho anao, koa mba omeo pastora, mpanina sy mpampianatra ary mpiandro mahatoko mandrakariva ity fiangonana ity, ary aoka hisy vokatra ny asa ataony. Ary rehefa velona ny lakrosy miantso anay ho aty amin'ny tranonao, dia foazo amin'ny fanahinao masina fonay, mbo sidrakay ny ho tonga hiaino ny fahasoavana ambaran'ny filazantsaranao. Ry Andriamanitra Tompo, ampanosoy aminay ny teninao, ka aoka izany ho velona ao am-ponay hitarika anay amin'ny raharanay rehetra sy amin'izay lalakalehanay rehetra. Ka io ny taninay sy ny vahoaka eto aminay, ka io ny manapahifana sy ny fanapaka rehetra, mampionona sy manapino izay olo rehetra sy izay olona efa mbabaho ny fahafatesana. Ary efa tonga ny fotoana ialanay sasatra, dia aoka ho ampelantanao ny fanahinay. Rehefa tonga ny andro farany, dia mahatsangano amin'ny fahasambarana izahay, ka raisy-konina any aminao any Jerosalema vaovao, tanànanao mandrakizay, izay tsy mba misy tempoly, fa ianao ny tempoly Andriamanitra tsy toa, anaty-mondry no tempoliny, enoy ny atakay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,
Nataon izy sitraponao ety an-tany tahaka ny Andriamanitra. Meo anay io izay hanina sahazo ao anay, ary namelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitonanay ao amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Fiadanana ny eny ho amin'ity trano ity, sy ho amin'izay olona miditra eto. Amen. Andro pasoavana fena farina, fany famonjena azo tsy vidina, ilay ray tsy tolo isanany rampo, fanampiposaka mazava sotoko. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho lany, nomeny hanafakany minisary, ka ny marina miny finona ihany, loko velona hatrany andanitrany. Jesosy nianitra ny fahoriana, oaobo taminy azo fijaliana, lehibe tokony fitiavany, dimino azy ny nataony hoavany. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho lany, nomeny hanafakany minisary, ka ny marina miny finona ihany, loko velona hatrany andanitrany.
alay velominy fanay ty maharitranaly alay mpanay tsy mitsahatra mitory famonje fijorompaminany hoany firene ny fahasoavan'Andriamanitra tsy olany nomeny hanafakany mimizany kany marina amin'ny finona ihany no velona hatrany andanitrany ny fahasoavan'Andriamanitra tsy olany nomeny hanafakany mimizany kany marina amin'ny finona ihany no velona hatrany andanitrany
Jesosy tompo vonolanazava milalatsary zay isolana misala namiazava fatongany fapazavana aliny ivombina itrize otefa iposakamina Ao anatin'ny fankalazan'ny fahatelopolo taona Tanora-Masina tao samin'izao fotoana izao dia mikarakara tournoi natokana hoe sport fiderana natokana ho an'ireo sampana anaty fiangonana, sampana fanatanjahantena ao anaty fiangonana. Izy io dia ho atao amin'ny faha 11 faha 20 ary faha 10 volana Jona. Ireo karazana fanatanjahantena ho hita amin'io tournoi io dia ny basket ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny foot à 7 ho an'ny lehilahy ihany, ny volley mixte ary ny pétanque mixte ihany koa. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny faha 20 volana May. Ho antsika izay maniry handray anjara amin'ny tournoi io dia manasa antsika contacter ny 034 08 ny 71 74 na koa ny 033 12 626 80 na afaka mandefa MP amin'ny Facebook ny Zoaja Hakotiny ireny. Fotsy eo fa voafetra ny ireo isan'ny ekipa raisina amin'ny tournoi io.